Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mipifaliana no iara-manatsika afaka tratry ity alatsinainy fa 5 volana janoary ity ny mofinaina izay voalahatry ny sampana sekoly alahady fohy be ho antsika afako dia ny bokin'ny Genesis toko faharoa raisina amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Genesis toko faharoa raisina amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Aminaran'i Jesosy. Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovahandriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry. Fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tambonin'ny tany Jehovahandriamanitra ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tany amin'ny tany ka nandena ny tany. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary Jehovahandriamanitra nanao ny saha tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao rahalehilahy izay noforonony ary nampaniriany Jehovahandriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana ary ny hazonaina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ny tantaran'ny fahariana na ny fiandohan'ny fahariana no zara mofinaina ho antsika. Ny toko faharoa sy ny toko voalohany moa amin'ny bokin'ny Genesis hatrany amin'ny toko fahatelo ary dia miresaka ny fiandohan'ny fiainana na ny fiandohan'ny aina ny fahariana teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay tantarain'ny Baiboly. Raha ohatra ka mamaky ny toko voalohany sy toko faharoa isika dia tsara fantatra fa tsy hoe boky nosoratana mitohy akory izy io fa vanim-potoana elanelana noratana ny toko voalohany sy ny toko faharoa. Ireo mpivaofy ny bokin'ny Genesis, ireo mpivaofy ny testamenta taloha izany hoe ireo exégètes dia manazava fa samy hafa ny olona nanoratra ny toko voalohany sy ny toko faharoa mazava be io. Samy hafa ny tarihy ny fanahy masina ireo nanoratra ny toko faharoa sy ny toko voalohany. Ny nanoratra ny toko voalohany dia ho an'ireo ataontsika hoe efa zatra ny kirakira ny bokin'ny Genesis dia mahafantatra fa natao hoe texte pie io na sacerdotaly izany hoe mpisorona no nanoratra no tarihy ny fanan'Andriamanitra nanoratra ny toko voalohany. Hita amin'ny anaran'Andriamanitra ny itsoran'Andriamanitra amin'ny toko voalohan'ny iray manontolo dia Andriamanitra. Fa aty amin'ny ataontsika koa hoe toko faharoa kosa dia saika hafa mihitsy ilay texte indray dia saika nataontsika hoe texte yaviste izany hoe Jehovahandriamanitra no matetika soratana iantsoran'Andriamanitra ao amin'ny toko faharoa sy ny toko fahatelo. Ary dia ilay toko faharoa sy ny toko fahatelo izay eto am-piratana antsika io dia miresaka momba an'Andriamanitra tondroana, ho Andriamanitra miara-monina amin'ny olona, ho Andriamanitra mifanerasera amin'ny olona, ho Andriamanitra izay akaiky ny olona. Izay moa ny ataontsika hoe texte yaviste. Tsy dia zava-dehibe loatra akory izay saingy hitarihina an'izay tsika ahatakatra fa ny Baiboly dia tsy hoe tenin'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra akory fa olombelona ihany nanoratra azy, nitarihy ny fanan'Andriamanitra nanoratra azy ary Andriamanitra miteny amin'izay ahatakarany ny olona azy. Andriamanitra miteny amin'ny fomba n'olombelona mba Andriamanitra manakaiky ny olona ny Baiboly. Ary mazava peraka izany fa ny fahariana no eto am-piratana antsika ny tantara. Ny toko voalohany dia milamina be ilay fahariana ny voalohany, ny faharoa, ny fahatelo raha miresaka ny fahariana izy. Fa ny toko faharoa kosa dia mazava ho azy amin'ny toko faharoa dia hoy ny filazany azy amin'ny andininy fahaefatra io manao hoe rehefa nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia ny olombelona no hariany voalohany.
mazava be io toy izao tantara-lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany ozy izy teto ambonin'ny tany mbola tsy nisy hazo naniry, tsy nisy anana faniry, mbola ary tsy nisy orana mihitsy, zany hoe tany mbola madiodio. Ireo rain'ny fiangonana de niteny manao hoe tany mbola virjiny, tany mbola tsy nisy na inona ary dia zany tany madio zany, tany mbola tsy nisy zava-maniry, tany mbola tsy noasaina, tany mbola tsy nilatsahan'olana, zany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Miainga avy amin'izany tany mbola madiodio zany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona, na nanaovan'Andriamanitra atao hoe Adama moa zany lay tany eto, nataon'Andriamanitra hoe tany Adama. Teny hoe Adama moa de tany mena io dikany teny hoe Adama. Ary dia raha mamaky lay andinitsika dia zay zara-mofinaina ao atsika dia misy zavatra mifamatotra sarobidy anankitelo ao. Voalohany dia ny fifamatoran'ny olombelona sy ny tany, fifamatoran'ny olombelona sy ny tany, fifamatoran'ny olombelona sy ny zavaboary, ary ny fifamatoran'ny olombelona sy Andriamanitra. Mazava be lay andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy io ny hoe ny olombelona de nalaina avy amin'ny tany, ary na amin'ny lafiny siantifika rainge dia fantatsika fa ny akora rehetra zay ny singa rehetra zay singa mineraly rehetra ao anatin'ny vatantsika dia hita ao anatin'io tany io. Fantatsika rehetra zany ny vy, ny zinc, zay rehetra mety ilaitsika, ny rano, zay rehetra ny carbone, zany rehetra dia hitatsika eo amin'ny tany. Dia boky Genesis de milaza fa izy ho taravana fa mifamatotra mihitsy amin'ny tany ny fiainan'ny olona, mifamatotra amin'ny tany, zany hoe ny tiany tenenina de ny hoe nataon'Andriamanitra hifamatotra amin'ny tany ny fahavelomantsika. Raha misaraka amin'ny tanytsika zany de zao tsy misy fahavelomana, amin'ny tany io no ivelomantsika. Ary zany teolojian'ny Genesis zany dia azo lazaina hoe sarobidy satria tsy lay hoe tany fetany fotsiny io fa lay tany asaina, lay tany volena, lay tany ivelomana. Ary zay mahatonga ny hoe Andriamanitra dia naniraka, hitantsika amin'ny andininy 10 ary Jehovah Andriamanitra dia namponina ny olombelona tao amin'ny sahedena hiasa. Lay teny hoe hiasa io de mamboly, miasa de mamboly ny dikany io teny io, miasa tany mihitsy ny tena dikany. Toy ny milaza fa miankina amin'ny tany ny fahaveloman'ny olona. Ary mahatonga ny olona ny boky Genesis de te hitaonantsika anaja ny tany, anaja ny tany amin'ny lafiny hoe sarobidy ny tany satria io no iveloman'ny olona, eo ny olona ny mamboly, eo ny olona ny miasa, eo ny olona ny mivelona. Nataon'Andriamanitra hoy izany ny olombelona. Ary dia mampieritreritra mihitsy indray adinitsika izay lay hoe ny olombelona de nataon'Andriamanitra hifamatotra amin'ny asa tany, amin'ny fivelomana amin'ny tany, amin'ny fikarakarana ny tany, miankina amin'ny tany mihitsy ny fiainan'ny olona. Ary ny fanomban'ny olona ny tany de miteraka fahavoazana ho an'ny fiainany. Nday maka rehefa nofonony Kainy Abela dia nitaraina ny tany. Mitaraina ny tany rehefa andatsahan'ny olona rà, rehefa mifamono ny olombelona, rehefa miteny hoe aina, rehefa miteny hoe rà misaotra masina de aina zany. Rehefa esoron'ny olona ny aina, milatsaka ny rà de zao mitaraina ny tany. Ny boky hitatsika amin'ny bokin'ny Genesis, ary hitatsika koa aza any amin'ny bokin'ny Genesis zay resaky Abrahama sy ny tompony amin'ny faharatsiany tao Sodoma sy Gomora de nitaraina ny tany. Zany hoe io tany io zany raha ohatra ka tsy hoe miteny de manahoana akory ny tany, fa tian'Andriamanitra ho takaritsika fa fitaovana sarobidy hifamatorany ny aintsika hivelomantsika ny tany, ka tokony tsy niavina amin'ny lafiny hoe potehina, ravana, ary ny tany de harena.
ny tany dia tsy hoe mahavelona atsika eo tsika mamboly fa ny tany dia milaza identité, milaza ataontsika hoe milaza appartenance tsy maninona, milaza fifamatorana zay no mahatonga ny hoe misoratra maso no amin'ny testamenta taloha dia raha nyteny ny tompo tamin'ny Abrahama hoe miala amin'ny tany ny rainao de hoentiko any amin'ny tany vaovao, any amin'ny toerana vaovao, zany hoe milaza zavatra tena sarobidy, milaza fisina, milaza famatotra mihitsy amin'ny fiainan'ny olombelona ny tany. Ary na ny amin'ny toko voalohany ary io, na ny amin'ny texte ataontsika hoe pio, na ny amin'ny texte eloiste io dia samy miresaka ny mahasarobidy ny tany. Rehefa miteny tsika hoe tany dia mety ho azo hitarina ho tonga hatraminy hoe tanindrazana io, hoe sarobidy ny tanindrazana, sarobidy ny tany honenana. Ary rehefa manafay Andriamanitra, tsaroantsika tsara, rehefa mitsapoka Andriamanitra dia esoriny amin'ny tany ny zanak'Israely ka nataony lasa babo, nataony lasa nanjenjena. Sarobidy zany ny tany hotsika manao hoe ity mofo fanatevam-patantsika ity dia mametraka toe-tsaina ao anatintsika manao hoe io tany honenantsika io. Raha mitenitsika hoe Madagasikara dia Madagasikara io tany honenantsika io, io tany itsahantsika io, io tany andehanantsika io, tsy mila mandeha lavitra tsika aloha voalohatra hoe aiza le Madagasikara, inona le sotoaviny eo aminy, zay eo, fa io tany itsahantsika io no atao hoe Madagasikara. Io tany zay andehanantsika, ambolentsika, hitsangatsanganantsika, sanatria zany raha mety tsy ho tandremantsika mihitsy, io no antsoina hoe Madagasikara. Ary dia sarobidy ny tany zany amin'ny soratra masina. Fa ny faharoa de zao, io tany io rehefa nalaina avy amin'Andriamanitra io tany ataontsika hoe tany mbola tsy nilatsahana aloha na milaza tany madio zany, milaza fahadiovan'ny olombelona. Fa rehefa aveo nisy ny olombelona, zay vao nampanirian'Andriamanitra kosa ny zavaboary isan-karazany, nampaniriana Andriamanitra kosa ny zava-mananiry isan-karazany rehefa vitan'Andriamanitra ny olombelona. Saingy melohany famatorany olombelona amin'ny zavaboary de ny famatotra tamin'Andriamanitra aloha ny olombelona. Hoe andiny ny fahafito, ary vovotany namoron'Andriamanitra ny olona de nofofony ny fofinaina mahavelona, nefesh haya ny teny hebreo, zany hoe lasa toy ny fanahy, lasa nisy vatana fa nisy fanahy, nisy aina ny etsiketsika, nisy aina ny saina, nisy fahavelomana tao aminy. Zany hoe vovotany nanaovan'Andriamanitra ny olona, saingy nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona ny vavorony de tonga olombelona izy. Raha mamaky ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo sika, ary tany no namoronan Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voro-manidina rehetra. Samy tany nanaovan'Andriamanitra ny biby sy ny olona. Mazava be io, andiny ny fahasivy ambin'ny folo, ary tany no namoronan Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra. Tsy hoe ary tany ananina tany ny dikan'io, fa hoe ary tany, zany hoe ary vovotany tahaka ny olombelona ihany. Fa ny mahasamy hafa azy, andiny ny fahafito, ny olombelona dia nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona ka tonga olombelona izy. Lay tany no volavolain'Andriamanitra, ny tany dia nofofon'Andriamanitra fofinaina mahavelona de tonga olombelona izy. Fa ny biby kosa na de niainga tamin'ny tany aza dia tsy nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona koa izy. Zay no mahasamy hafa ny olona sy ny biby, hoy ny bokin'ny Genesis. Ny olombelona de nasian'Andriamanitra tany ihany izy, saingy nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona, fa ny biby kosa tany fa tsy nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona. Ny dikan'izany de zao, ny ampiavaka ny olona sy ny biby, tsy lay nofo akory, tsy lay teneniny teny hebreo hoe bashar, tenena amin'ny teny frantsay hoe chair, satria samy nofo, samy adama izy, samy vovotany izy, tsy zay no ampiavaka azy. Samy mandara izy, samy mety marary izy, fa izao ny ampiavaka azy de zao lay fofinaina mahavelona. Io lay marina fa nefesh ny tenenina ato am-bokin'ny Genesis, fa io lay tenenina koa hoe roa, io lay tenenina hoe lay fanahy, io lay endrik'Andriamanitra ao anatin'ny olona, io lay ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. No zany dia mampatsiaro koa ny bokin'ny ny filazantsaraky ny Jaona hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina.
zany hoe mifamatotra mihitsy fiainana amin'Andriamanitra ny olombelona raha vantany va noharian'Andriamanitra ny olombelona de zao nataon'Andriamanitra ifamatotra amin'ny tany izy zany hoe olona tongo ny toetra tsara amin'ny tany ny toe-tsainy manaja tany sy ny sisa manaja ny toerana nomeny Andriamanitra azy manaja ny fiarahamonina misy azy fa izao mifamato-piainana amin'Andriamanitra izy ny tongony eo amin'ny tany ny fiainana eo amin'ny tany fa Andriamanitra kosa ao anatiny Andriamanitra no mampisaina azy Andriamanitra no mampihetsika azy resahan'i Paoly io ao bokin'ny asan'ny apôstôly hoe Andriamanitra mampihetsika ny olona Andriamanitra no mampihetsikehtsika ny olona lay fanahy ao anatin'ny olona le aina lay fanahy ao anatin'ny olona de zao mampihetsika ny olona lay Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona fa matom-piainana amin'Andriamanitra ny olona hatrany am-pendohany fa ny fahatelo zay aseho ny tendininy ity amin'ny andininy fahavalo io izy manao hoe de nampanirian'Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mateiza sy ny zava-mananaina isan-karazany sy ny zava-maniry isan-karazany dia nampanirian'Andriamanitra teo amin'ny sahedeny zany hoe la ifamatoran'ny ataotsika hoe ny olombelona ifamatoran'ny olombelona sy ny zavaboary fahatelo zany de zao ny olombelona de sady famato-piainana amin'Andriamanitra ao anatiny mifamato-piainana amin'ny zavaboary sy ny tany zay rehetra eo aminy zay ny fiainan'ny olombelona raha misaraka amin'Andriamanitra ny olombelona tsisy heviny ary raha ohatra ka misaraka amin'ny zavaboary ny olombelona tsisy heviny ary rehefa hitantsika ny toy ny tantara ary amin'ny bokin'ny Genesis fa ny fahotana de sady nampisaraka ny olona tamin'ny zavaboary nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra fa raha mamaky raha andininy fahasivy isika de nisy hazo anankiroa nisy ohatra masina karazan-kazo teo betsaka ny hazo teo fa nitsindrin'ny bokin'ny Genesis reo hazo anankiroa reo de ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy amin'ny andiny manaraka de nafaran'ny tompo ny olona nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana fa fahafatesana io zany hoe midikany hoe nisy hazo anankiroa tao amin'ny sahedeny de nyray hazo naina izay hitantsika le amin'ny bokin'ny Genesisy toko fahatelo Genesisy toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo fa lay hazo naina de hazon'ny fahavelomana mandrakizay ary lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de hazon'ny fahafatesana napetrak'Andriamanitra zany tao amin'ny sahedena ny olona ny olombelona de nisy hazo anankiroa teo ny hazo anankiray hazo mahafatana ny hazon'ny fahafatesana ary ny anankiray kosa hazon'ny fahavelomana fa izao ny toy ny tantara de maneho ny baiboly fa nalaon'ny olona ny fidy ny fahafatesana zany hoe ny tiany baiboly tenenina de zao nanome safidy ny olombelon'Andriamanitra nanome safidy ny olombelon'Andriamanitra ary tsy hoe nanome safidy fotsiny Andriamanitra fa nanazava ny vokatry ny safidin'ny olona amin'ny toy ny tantara eo ambany eo ny hoe raha mihinana ianao de maty tsy mihinana ianao de velona fa saingy zao no hoan'ny olombelona lay hazo ny fahafatesana tondrona ame hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no hoan'ny olombelona lay hazo niteraka ny fahafatesana ary de nesorona tamin'ny olombelona kosa lay hazo naina zay any amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray moa zany hoe rehefa miverina Jesoa rehefa mandresy isika ao amin'ny tompo de zay ndray vao mihinana lay hazo naina zany hoe le hazo naina nesorona tany amin'ny bokin'ny Genesis ka tsy navelany hoan'ny olona de aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny farany amin'ny baiboly amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia manjary azo hoanina ndray izy lasa azo naina ndray izy ary tenen'ny bokin'ny Apokalipsy hoe zay maharesy de avelako hinana ny azo naina satria lasa Apokalipsy toko faharoa andininy fafito milaza fahasoavana manokana ndray lay azo naina izay tsy azo nohanina taloha satria efa mpanota ny olona raha nanota ny olona ka nihinana le azo naina de ratsy izy ary saratsaina hoe efa ratsy izy efa nanota izy tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ny fisainany fony ratsy kanefa nihinana le azo naina izy après de zao lasa inona zany izy lasa devoly sanatria
zany hoe lasa ratsy izy nefany velona mandrakizay, ratsy izy nefany velona mandrakizay de lasa maizina mihitsy ny fiainany. Fa izao efa nanoty izy de tafiditra tao amin'ny faharatsiana de ny feran'Andriamanitra mba hisy fetra ny fiainany de ny soron'Andriamanitra ny azonaina dia mety maty izy. Zay zany ny dikany. Mba tsy velona mandrakizay intsony ny olombelona fa nataon'Andriamanitra andaira ny fahafatesana satria nahoana? Satria efa mpanota ka raha mpanota ny velona mandrakizay dia tonga amin'ilay filazan'ireo teolôjiana azy hoe velona ao anatin'ny fahalovana, lasa fahalovana moa antony hoe poneros, velona ao anatin'ny fahalovana ka izao tsy metsara intsony fa miratsy de sanatria ohatran'ny devoly. De ny feran'Andriamanitra ny hoe ny fahafatesana zany de zao tsy hoe akory marina fa hoe ratsy ny fahafatesana, vokatry ny fahotana mihitsy ny fahafatesana, saingy zao ny feran'Andriamanitra mba hahatonga ny ratsy hifarana hatreo amin'ny fahafatesana. Ary dia zay no antony hoy ny tompo taminy hoe esory aingana le esory izy am'diny fa roambiroapolo amy Genesis toko fa telo aroa Jehovahandriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka anankiray amitsika ka lalany tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andao aninditra ny tanana izy ka hakany koa ny azonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Nefa izy efa ratsy nefa velona mandrakizay de lasa zava-doza. No zany teny soron'Andriamanitra lay hazo ny fahavelomana mandrakizay ary tsy nomeny ny olona raha tsy efa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika hoy ny bokin'ny Apokalipsy. Ohatsy mana hoe ity andidy oatra masina ity zany dia maneho ho zavatra roa lehibe. Ny voalohany de ny hoe ny fifamatorantsika amin'ny zavaboary ka mahatonga antsika manaja an'izany zavaboary zany, mitandrina ny tany zay eo aminy, mitandrina ny zavaboarin'Andriamanitra sy ny fifamatorantsika fiainana amin'Andriamanitra. Tsisy heviny ny fiainantsika raha vao tsy eo Andriamanitra. Andriamanitra no mampisy aina, Andriamanitra mampisy fifaliana, Andriamanitra mampisy fiainana ny fiaina. Na inona hatsara ny toerana misy atsika, na heverinao edena azy, na inona hakanto ny zavaboary honenanao rehefa tsy ao anatinao Andriamanitra, rehefa tsy miaraka aminao Andriamanitra dia zavatra tsisy hevin'ny fiainana. Fa zay lesona faharoa zay ampatsihivina antsika de zao ato-pamaranana de ny fahafahana ny men'Andriamanitra antsika. Ny olombelona ny men'Andriamanitra de olombelona no arian'Andriamanitra hatranom-poalohany de olona manana fahafahana, olona hotsika hoe libra. Raha ohatra ka tsy nomen'Andriamanitra fahafahana ny olombelona dia toy ny biby izy. Fa lay nefesh haya zany hoe le fofinaina mahavelona tao anatin'ny olona, lay fanahy ao anatin'ny olona de zao mahatonga ny olona ho tompona andraikitra amin'ny fiainany. Afaka azo adonona fa raha ohatra ka tsy afaka ny olona de tsy azon'Andriamanitra ny tsaraina izy. Fa matoa melohan'Andriamanitra ny olombelona hoe diso ianao satria nina niny ianao de diso ianao satria olona afaka. Ny dikany nametrahan'Andriamanitra lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy eo afovoan'ny sa na lay hazonaina de zao ilazana fa ny olombelona dia responsable, tompon'andraikitra. Ny olona no arian'Andriamanitra dia olona responsable ary mizaka ny safidiny. Zay ny maha adulta azy, zay maha olon-dehibe azy. Andriamanitra raha nahary ny olombelona tsy nanery mihitsy ny olombelona hanao ny safidin'Andriamanitra akory, fa nanome safidy mazava ny olona hoe hanao ny tsara izy sa hanao ny ratsy. De napetraka-Andriamanitra tao ny azon'ny fahavelomana sy ny azon'ny fahafatesana. Ary rehefa mihinana lay azon'ny fahafatesana izy na ny azon'ny fahotana de mizaka ny vokany ary ho tsarain'Andriamanitra homely ilanja ny vokatra zay. Hotsika manao hoe ny olombelona dia no arian'Andriamanitra ho tompon'andraikitra. Tsy zaza zany no arian'Andriamanitra. Ary zay ny dikany eo ambany hoe rehefa anome fanambadian'Andriamanitra dia olona tompon'andraikitra zany. Iomen'Andriamanitra vady. Hitantsika manomboka amin'ny andininy faha-sivy folo sy ny faharoapolo, andininy faha-valo folo moa tsy tsara raha irery ny olona te hanaovako vady zaza ho azy izy. Zany hoe olona responsable, zany olona irain'Andriamanitra, zany olona antsoin'Andriamanitra, zany olona men'Andriamanitra vady zany de olona responsable, olona tompon'andraikitra, olona manana safidy mazava, olona mizaka ny vokatry ny safidiny. Napetraka-Andriamanitra amin'ny saideny izy ary men'Andriamanitra safidy mazava. Zany olona miditra eo anatin'ny fanambadiana zany de olona mahazaka tsara ny safidiny. Zay mahatonga ny hoe tsy resaka taona akory io lehibe sa kely antra sa tanora fa izao toe-panahy.
Zany hoe ny olona miditra eo anatin'ny fanambadiana de mahazaka ny vokatry ny safidiny fa tsy ianao nge niova sy ny sisa any metsiny raha ianona zao fa olona manana safidy mazava. Zay na hoe olona no arian'Andriamanitra de olona manana safidy ary olona mizaka ny vokatry ny safidiny. Zay mahatompona andraikitra azy eo. Raha tsy nizaka ny safidiny izy fa niterena de tsy azony melohana. Fa matonatona tsy sary-bakolon'Andriamanitra akory ny olombelona fa olona men'Andriamanitra fahafahana mazava. Zay mamarina ny tenin'ny Karl Barth. Izy manao hoe nandray risika ange Andriamanitra nanome fahafahana ny olona ary tena zay mihitsy. Tsy nataon'Andriamanitra tahaka n'io sapin io izy na tahaka n'io kininina io ka na avy ary ny olana de tsy metsika eo izy. Na nataon'Andriamanitra tahaka ny omby na tahaka ny saka sanatria de na inona de tsy manana lay fanahy afaka eritreritra tsy responsable. Fa izao ny olombelona maha olombelona ny olombelona de izao mifamatotra ao amin'ny olombelona ny antsoina hoe fahafahana sy andraikitra. Ny ataontsika hoe ny liberté de mifamatotra amin'ny responsabilité. Zay ny dikan'io. Be de be ny olona mitaky fahafahana fa tsy responsable. Be de be ny olona eo anivon'ny fiarahamonina mitaky fahafahana. Aleo zay mba ho afaka hiteny, aleo zay mba afaka afaka anao an'izao ana afaka an'izao. Fa tsy fantany fa ny fahafahana de responsabilité na andraikitra. Tsy hoe miteny fotsiny ianao fa ny teny aloha ny vavanao de misy andraikitra terak'izay. Satria mety mandratra olona. Tsy mahazo miteniteny foana, tsy mahazo miteny zavatra tsy marina, tsy mahazo miteny zavatra mandratra olona satria ny fahafahana de zao tokony isy responsabilité. Fandrandray mora amin'ny olona ny mitaky ny mitaky ny liberté, mitaky ny droit, fa izao adino le responsabilité, adino le hoe misy andraikitra nge io hoe. Zay io boky ny Genesis io. Men'Andriamanitra fahafahana ny olona. Men'Andriamanitra fanahy ny olona fa izao eo ambany eo miasa. Tsy misy biby manira tena hiasa tahaka ny olombelona. Marina fa mety hoe ao anatin'ny goaika na ao anatin'ny vitsika misy fomba fiasa ihany fa tsy tahaka ny olombelona, tsy manana conscience tahaka ny olombelona izy. Ary zay mahasarobidy ny tantara ity, mamperitreritra antsika fa sarobidy ny toeran'ny olombelona eo amin'ny zavaboary. Ny fahotana ny mahatonga ny olona kanosa ka mitaky fahafahana fa tsy mety ho responsable. Tsy miraharaha zay mety ho ateraky ny fihetsiny, tsy miraharaha zay mety ho teraky ny teniny, tsy miraharaha zay mety ho teraky ny asany. Ny fahotana natonga ny olona ho jamba ny fitiavan-teny ka nahavita na avitany namono na de ny rahalahiny ary araka ny hitantsika ny taranakaina sy Abela. Revako malala manantitrantitra ny mazava-dehibe ny fandraisantsika amin'Andriamanitra fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra atsika de lasa very izay ataontsika hoe fahafahana sy fahaiza manavak'izay ary very ilay hoe tompon'andraikitra amin'ny fihetsika, tompon'andraikitra amin'ny teny koa, tompon'andraikitra amin'ny atao koa. Sofa teo Jesoa. Fa rehefa tonga Jesoa de namerina amin'ny laony ny zavatra rehetra. Zay no nahatonga ny hoe tena nisy fofinaina Jesoa ary ny teny manao hoe raiso ny fanahy masina. Namerina ao anatintsika, ananatsika fahafahana. Toy Paoly manao hoe zay itoeran'ny fanahy masina, Romanina 9:9 no itoeran'ny fahafahana. Izay itoeran'ny fanahy masina de itoeran'ny fahafahana ary miverina ty amin'ity Genesis ity rehefa satria amin'ny Genesis 2:2 tafiditra ny fahotana, ny Genesis 2:3 tafiditra ny fahotana, fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa, rehefa tonga ny Pentekosta de miverina ty amin'ity Genesis 2:2 ty isika, zany hoe manjary olona manana fifandraisana milamina amin'Andriamanitra. Ivavaksika. Tompon'antsona zao ny amin'ny zoatra masina zahay manantitrantitra ny tompon'andraikitra anay amin'ny fiainanay. Misaotra tompo fa mampahery anay ianao amin'izao andro fahadimy sahady amin'ny taonay izao. Fa Andriamanitra mitoetra, Andriamanitra mitantana, Andriamanitra monina aminay. De arov zay tompo mba hatsiaro fa mpanomponao, atandrina ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao. De manjaka tomponay ary mitoera aty anatinay. Tahio ity herinandro fa manomboka ity, hitombonay amin'ny fitiavana, hitombonay amin'ny finoana, anarahanay anao Jesoa. De amindreo fo zahay fa very raha lavitra anao. Tatano sivimbino ny asa mandrarahanay entinay manompo anao amin'ny fifaliana. Misaotra Jesoa. Amen.